Manoatra ny araba antsika rehetra atao anatiny ity fandarana manokana ity. Fandarana manokana izay anasana ny rado Rafalimanana filohan'ny fikambanana ny fanahy no maolona. Miaraka amiko eto anetana an'izao fandarana izao ny namana Michel Nomenjanary. Miaraba anao Michel. Miaraba ny toka, miaraba n'Andriamatoa ny rado Rafalimanana, miaraba ny mpanaraka ny fandarana amin'ity ariva ity. Ny rado Rafalimanana tamin'ny taona 2024 izay raha tsy diso laza ianao fa hisitaka kely amin'ny fanavana politika. Sa moa hoe hiala tsy hanao politika, zao ianao miverina eto indray hanao politika indray ve zany? Voalohany angambany aloha dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana ifampiresahana izao. Dia miaraba anareo amin'ny rahalahy dia miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'ity fandaran'ity amin'izao takariva eto a Madagasikara izao. Tonga dia ny amaliko ny teninao angambany hoe ny rado Rafalimanana dia za moa dia amin'ny teny anglisy izy hoe businessman philanthropiste. Izany hoe mpandrarany nisy anahitra amin'izay fa lasa philanthropia. Ary tamin'ny taona 2024 dia niverina teto Madagasikara mihitsy ny tenako ny teny nampiantso anareo mpanao gazety hoe nisitaka kely mihitsy ny amin'ny politika satria tsy haiko le politika teto Madagasikara, indrindra le fanaovana politika n'ilay atao hoe politique politicienne izay nieritreretina hoe anovana izay mba tanjona ny latsana tamin'ireny filohan'ny repoblika teto ireny tamin'ny 2024 na ny 2024 kanefa aleoko mihitsy nisitaka kanefa ny ankehitriny dia inona ny iverenako eto raha ngamba ny ataoko hoe ray volana lasa zay dia nanao filazana mihitsy tamin'ny Facebook hoe tamin'ny page-ko hoe tsy somary tsy ho hitanareo mihitsy ny ary eto amin'ny tambajotra serasera satria niverina nianatra koa na dia PDG na société ary verina nianatra nanao an'ny PhD na ny socio-économique sy ny géopolitique sy géoéconomique. Zay zany ny zavatra nataoko any Abu Dhabi zany any Émirats Unis io. Tao anatin'izay koa natonga ny asako rehetrarehetra mifandrarana zany dia nakiniko amin'ny ireo mpitantana ny orinasa izay tsy mitondraka any ivelany. Zay zany fandroany verina eto Madagasikara no nitoedra rary eto Madagasikara satria amiko tsy mety raha mijery fotsiny ary miangatra zay raha ohatra ka ny ivelany mijery ny zavatra misy eto. Ny rado Rafalimanana anao inona eto Madagasikara indray zany rehefa nisitaka ny tontolo politika ny taona 2024 tany 2024 miverina ny afina kely indray teo amin'ny taona 2024 tao aorian'ilay fampiofanana izay nataonao mahakasika ny tontolo ny fandrarana teto Madagasikara volana oktobra tsika izao 2024 inona le tena ataonao eto zany? Ny ataoko eto raha mba tadidy kely tsika tamin'izany nanapa-kevitra le hoe sitaka politika dia nanangana coopérative mba ahafahako manampy malagasy mba satria ny fandrarana manko no hain'ny toekarena dia nanapa-kevitra hoe tsy hanao fanampinan'ny ohatrany nataoko hatramin'izay zany le manao donation an'ny Madagasikara foana fa ny fandrarana ny nampiana dia hoe ny famerenany asin'ny resaka coopérative tamin'ny 2024 io satria moa fantatrinareo ihany hoe ny programme netiko tamin'izany latsaka filoham-pirenena dia ny projet de société dia ny vatoeka na ny hoe voameran-toekarena bokon'olona zay nilovaiko sy natsaraiko tamin'ny colonel Ratsimandrava. Kanefa rehefa tsy nety ny politika dia tonga dia nataterahako izy hoe miverina eny mifokon'olona satria io ilay atao hoe toekarena bokon'olona. Rehefa zay nefa dia mbola tratrany antson'izay nataon'ity fanjakana malagasy ity. Zay zavatra nataoko teto amin'ity firenena ity efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ary efa nilazan'izany ambenimbeny may daholo ny société ako teto ny orinasa koa nanana piasa teo amin'ny 200 mahery tamin'ny efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 nisy nadory daholo ny orinasako tamin'ny 26 janvier 2009. Rehefa aveo ny tenako moa efa mandrarany Dubai efa tamin'ny 12 taona zay nipetrahana any Dubai dia nanatanteraka hoe tsy afaka mijery fotsiny ny Madagasikara indrindra ny tanora malagasy
dia namorinasa teto zavatra mitranga amin'izay araka ny fanontanianao dia inona niverenako eto niverenako eto dia tsotra resy le Madagasikara ary zay fariseny zay no nahatonga ny rehefa nandeha ny mouvement any GNZ teto Madagasikara satria io foana moa tsy azony malagasy hoe ny GNZ ange tsy resaka hetsika malagasy fotsiny savaty Rafalmana voasakatsakany ianao ionao teo amin'ity fitondrany ity tonga eto zany ianao anongana ny Andry Rajoelina ve satria zay ange no resaka mandeha am'le mouvement GNZ zay niteneninao teo nanginginy ianao metsika ny GNZ anala ny filoha Andry Rajoelina tonga indray ny Rado Rafalmanana zay ve zany le izy sao hoe mijapy ihany koa anty hetsika ataony tsara daholo le fanontaniana ny any zavatra tsotra dia teny tsotra mila miala eto mpanimba firenena ny firenena dia nopotehana nandritry ny 40 taona ary tena système mana mafia no nipetraka teto amin'ity firenena ity hitanareo ngamba nazo anay hoe mizara danse tany Ambatondrazaka dia nigadraina miaraka amin'ireo tanora be da be zay nitondra danse avy any a Dubai miaraka amin'ny mpanjaka ny Dubai dia nisakatsakanana ny zavatra mitranga dia tena natao tantely afa-drakotra lay Madagasikara ary zay zavatra zay no tsy neken'ny saiko sy ny foko ny hoe tsy mety tsony ny fitakina nentin'ireo tanora ireo dia resaka jiro sy rano ary resaka hoe fitakina zo fototra zany nataontsika hoe réclamation fondamentale kanefany nanaovana répression izy nanaovana fanapotehana nanaovana famonoana nanaovana fanagadrana joro rehefa nody vo tonga teto Madagasikara ny tenako ny 20 taorina 25 septembre dia tonga dia nanao fanambarana tamin'ny vahoaka malagasy hoe ny tenako ny Rado Rafalmanana sy ny fikambanana ny fanama olona dia anoana tsisy fepetra an'ireo tanora ireo satria io tanora io tsy ireo GNZ ireo tsy hetsika politika fa tena fitakina ny atao hoe zo fototra fa efa tonga amin'ny hoe fa nisorana ny filoham-pirenena izy misy antony zay ny eny Akianja androany satria misy antony azadintsika ny antony satria raha nitaky zavatra zo fototra izy dia herim-pamiretana no namena azy ary zay herim-pamiretana zay tonga hatramin'ny famonoana reny tanora tany Dego tonga hatrany amin'ny fanagadrana fisamborana mbola androantsika miteny zao mbola misy tanora mbola any aminatin'ny fisamborana any mbola tsy fantatra hoe aiza le tanora nidika an'izay tsisy mpiary io tanora ireo ary ny zavatra anankiray koa hitako dia be loatra koa ny mpanao politika zay mampiasa an'ilay politika fomba fanao politika politicienne manao amin'ny teny malagasy mahitsy izy hoe sovaly an'ilay resahanao teo hoe mijapy an'ilay tanora ary zay no nampatonga rehefa nanao fanambarana teto Madagasikara dia hoy zao hoe ny mpanao politika rehetra tokony ao aoriana ny GNZ fa tsy ao aloha ka rehefa avy eo satria tanareo izay zao anisan'ny fahatandro anay tamin'ny androny 2002 dia ny génération anay rehefa nitaky dia rehefa avy eo rehefa tapitra ny tolona dia ny mpanao politika foana no mizara seza dia mitovy foana le zavatra ataony izay ny joroan'ny Rado Rafalmanana androny raha le kisarisary hita tamin'ny alahady 12 volana oktobra lasa teo teny amin'ny 15 Mei dia mpanao politika maro be zay azo heverina fa tsy naomby tamin'ny zavatra nataony reny hitantsika ireny teny ny Rado Rafalmanana inona zany le politika hoentinao hanorona ireto tanora reto mba tsy hijabaka amin'le politika rafitra nanimba ny firenena mazava ho azy rehefa atao rehefa tonga moa ny fanampian'ny maramila rehefa nanao antso ny tanora ary anisan'izany ny fikambanana fanama olona hoe mba vonjeonareo maramila ny tanora amin'io herisetra ataon'ny herim-pamiretana io dia voavamoniny ny olana tamin'ny 13 Mei tamin'ny sabotsy kanefany rehefa tonga ny lahady dia nipotra daholo ny mpanao politika ny tenako tsy tokony hoeny fa kosany no ny fangatahan'ny tanora satria ny akabetsahan'ny tanora ao anatin'ny fanama olona dia ao anatin'ny GNZ dia ny teny hoe mila tonga aty ianareo dia za moa ny teny hoe za tsika bary za hijoro rehefa tonga teo zay voalazanao zay nitranga feno le mpanao politika zay ny teo ihany eo dia tezitra ny tanora
hoe fa maninona ny etsika ohatran'io a lasa sovalin'ny mpanao politika. Androany a teny tamin'ireo tanora hoe tsy aza manidy varavarana aloha satria tolona iraisana zay iadivatsika n'le atao hoe mitaky ny fahamarinana sy ny rariny voafeny io daholo ny rehetrarehetra ao anatin'ny kolikoly avoleta zao zavatra rehetrarehetra iainantsika zao kolikoly kanefany a matanora azy a dia somary mbola etony fo sorena daholo ny tanora teo ambony estrade teo fa zany teny hoe alao fotsiny aloha satria niakatra moa zareo député be da be no tonga de niakatra nanakona ny tanora teo de zany teny hoe alao lo fotsiny aloha ry tanora aza maiky tonga de mamitaty fahavalo aloha fa alao izy ao fa amiko dia io tolona midadaviny GNZ io a sy ny tanora malagasy fa tsy hoe ny GNZ arery satria fa niantso izy ny rehetrarehetra hoe mila mifanampitsika de ny fanovana tanteraka ny fomba fanao ny mpitondra fanjakany eto amin'ity fireneny ity zay ny zavatra tena zavatra lehibe misy ny fitakina ny fanovandravitra fa le rafitra ovaina tsy ndrafitra tsy mahafaka kolikoly fa ny olombelona no manao ny kolikoly ary le pratika amin'ny teny vazaha izy hoe ny pratika politika n'ity fireneny ity mihitsiny a no mampanjaka ny kolikoly eto amin'ity fireneny ity ary zay ny tena zavatra anankiray tsapako amin'ilay mahazo ny tanora amin'izao fotoana satria te hitroatra izy satria amin'ny atao fitaovana foana ny tanora fa androany a tokony mijoro ny tanora ary tokony endreo mpanao politika reo ireo mpanao lehibe reo zany rehefa teo a miteny anglisy izy hoe has-been tokony akasisiny daholo aloha de alao ny tanora am'izay ny ametraka ny zavatra vaovao mety nisy tanora ngarajoelona niditra teo fa tsy mitovy horesantsika ihany moa zay mety hoe sosikevitra ao zay voana am'izao fa resaka Dubai nao firy taona moa le tany Dubai 12 taona napetrako tany Dubai fantatra zany zao fa hoe nandeha nakany Dubai ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa niala teto Madagasikara tany Sainte Marie La Réunion Maurice nisy de nakany Dubai confirmenao zay ve aloha hoe any Dubai izy ngoa mbola filoham-pirenena nga moa izy voalohany aloha de any Dubai izy ary niala tao La Réunion izy de nakany Dubai ary nisy roplanina rehefa nalainy roplanina ny armée française izy a de nakao La Réunion a de le roplanina jet anazy ihany io a de nakany a Dubai ny zavatra tiako tsipihana aminareo de zao ary zay ny anisany anankiray horisahako eto koa fantatrareo hoe nadritry ny 12 taona no nirahako amin'ny ny olona ao amin'ny tam'izany lazaina mihitsy hoe ho amidiny Rado Rafaly manana amin'ny arabo mihitsy angamba ty Madagasikara politika misy eto Madagasikara mantsy rehefa hoe olona misandratra olona misongadina ohatran'izay de hoe misy vondrona ao ambadiky iny mety ho mpandrara vaventy mety ho firenena vaventy mihitsy ny Rado Rafaly manana avy eo ambadiky ny arabo zany zao zavatra tsotra be ny amaliko an'izay tsisy arabo ambadiky ny Rado Rafaly manana ny ambadiky ny Rado Rafaly manana dia malagasy ray mantolo ary zay milo an'Andriamanitra zay aloha zava-dehibe faharoa mamela kely nareo amin'ny rahalama mety tsy mihitsiny a raha tonga ny cyclone Ronat eto a tamin'ny 2013 a zay ny tena zavatra action humanitaire nationale nataoko ny Rado Rafaly manana niaraka amin'ny fanamaha olona dia niaraka tamin'ny mpanjakany Dubai zay satria nisy vonana azo be tany Toliary tondra don zay amina $1 million be da be inga Andry Rajoelina amin'ny président tetezamita tanzany a ndahazo ny tsakasakana faratapony nefa nietretinareo hoe ny mpanjakany Dubai no zana mpanjaka Dubai niaraka tamiko teto de rehefa tsy nanaiky ny tenako satria tsy nanaiky mihitsy ny tam'izay hoe omena fanjakana lay don fa izy ny zaran'izy tany Toliary a de ny farany moa vitanay ihany mitondra l'izy tany Toliary a fa rehefa aveo a eo moa fanao an'ity fanjakana nisy teto ty a io compte fake ao anatin'ny Facebook sy ny pomba anazy rehetrarehetra de efa zary fomba fanaon'izy ireo le manimba olona dia naratsiana hoe andeha ho amidiko amin'ny arabo a satria tsy mbola nisy
malagasy na anankiray ary hampanatretena ny tenenako an'izany hoe nanampy an'ity fireneny ity amina donation des millions de dollars. Zay ny zavatra anankiray. De na ratsiana hoe manao ny miaraka amin'ny arabo. Rehefa tonga Andry Rajoelina ho filohan'ny repoblika teo dia izay nampatonga anany teny hoe tsy hisitaka politika aloha satria rehefa mifampiresaka tamin'ny mpanjaka ny Dubai tany dia niteny izy hoe Madagasikara jerena fa aza manao valifaty politika ny Rado. Rehefa tsy nanao valifaty oza ataovy. Zay na nieritseritra ao amin'ilay isan'ny Dubai io. Ny any Dubai tsotra. Misy fanambarana efa nataoko tamin'ny alady teny amin'ny 13 mai. Ary ny zavatra nyteneny koa dia ozy izy zao hoe ny fanama olona zay tariako dia ametraka amin'ny fitoriana an'ireo nangory karena manomboka amin'ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga sy Frongony maneran-tany. Fitoriana izy io. Fitoriana eran-tany isaky firenena zay misy ny fananan'ireo olombelona ireo. Misy fefa ny tenenina ny ao Maurice, ny any Dubai, ny any Panama, ny any Suisse, ny any Frantsa. Toriana ohatrany ahoana moa zany? Toriana pénalement. Toriana noho ny fangalarana fanangonana karena vola malagasy. Efa azo daholo hatramina compte, hatramina prétenant ipetrahany volan'izy ireo. Ary ny vola tsy ho azonareo an-tsaina. Vola be. Vola kely, hoe vola kely fa vola be. Tsy maintsy miverina eto Madagasikara. Na ariary ary tsy maintsy miverina eto. Ahoana mety manana toky herijika ve anao amin'izany zavatra atao? Anananao profy ihany koa ve le zavatra lazainao takin'ny olona misy ny prof ary nandritry ny taona ny cabinet d'avocat-ko nefa nanao an'io zavatra io. Efa nanomboka ny taona 24 zay. Satria ny tenako mba nana firme d'avocat ao anatin'ny groupe ny Rado Groupe en Dubai. Manatanteraka ny zavatra io. Zay ny zavatra ankatahako atsika malagasy. Ny malagasy tsy voatery hitovy daholo. Ka hoe rehefa nivelany dia tsy azo toriana ny olona. Ny fitsarana nivelany rehefa manana proof sy ny zavatra rehetra ianao dia mipetraka. Efa mitory azy any Dubai zany ianao izy any Dubai. Efa mitory ao Dubai. Fa androany za tsy teny anareo ny zavatra efa procédure arosina ihany. Mbola manana passeport diplomatique izy. Fa mbola horesako amin'ny manaraka. Hoe inona procédure. Inona le sanction andrasanao amin'le fitoriana ny sanction simple. Efa niteny anazy na izy rehefa nandratako. Avereny daholo fotsiny ny vola amin'ny Madagasikara. Ny vola amin'ny malagasy mila miverina. Io tsisy resaka hoe maninona fa vola amin'ny malagasy. Za vao aingana ny tany Burkina Faso. Ary niresaka tamin'ny filoha Ibrahim Traoré. Nijanona naharitra tao satria nasainy anakany. Ary rehefa niresaka zay dia ohatran'izay ny fomba fataony. Tsy maintsy zay rehetrarehetra nangala-bola tamin'ity fireneny ity dia tsy maintsy miverina ho amin'ny malagasy. Ny Rado Rafalmana évaluation an'izany mety otrininy eo reo vola lazainao teo vola nangalariny zareo teto Madagasikara mety otrinitrininy eo. Zao le izy ny teny anareo hoe zao le izy efa ho avoka officiel daholo ny zavatra rehetrarehetra ary hipotra daholo reo. Cabinet d'avocat anaky 6 no nasiako manaraka an'ireo dossier reo. Tsy izy mirahalahy rehetra fa misy maro. Io tsy zay manko tsy azo zareo fa rehefa hoe any Dubai dia mividy trano dia manao an'izao dia manana compte bancaire dia fa io hatramin'ny nanomboka ny 7 sy 4 arivo. Niza hatramin'ny resaka bois de rose ao anatin'io daholo. Taddio Dieu fa misy plainte internationale reo tamin'ny 7 sy 4 arivo. Reo olona reo dia mikirakira amina tiako fatarina anareo fa ny valeur ny bois de rose zay za tsy miteny hoe mbola gelé fa efa répertorié amina milliard de dollars. Ny amin'ny aty manaraka ity dia amina milliard de dollars be da be. Tsy kely. Tsy vola kely zany. Tsy resaka fotsiny mba vola azony tamin'ny fandraharahana kosa le izy Rafalmana.
Tsia. Tonga dia misy be da be gainao manko izy nangalatra fa mpandrarako any amin'ny fitsarana izy mamanzay ary fitsarana izy a no manazava zany fa tsy ny anjarany a izy manazava mitondra ny profiny hoe taizadolo ry volo reo ka raha many président ny république eto a fantatra ny fananany alohan'ny latsaka président izy a fantatra dia androany izy a manana 1 million de fois an'izay zavatra zay zay ny atao hoe blanchiment d'argent zany ny atao hoe fuite de capitaux ary zay ny mampatonga ny hoe tsy mijery fotsiny ireo firenena misy firenena lehibe zay ny bledenay natrany amin'ny Nations Unies satria azadino ny tenako dia représentant permanente any WFDP any amin'ny siège ny Nations Unies any New York io le lazainy zareo hoe faux passeport hoe ndretraretra raha faux ve passeport ko ivezivezy eto aminao a zay ny mampatonga ny hoe ny tenako tsy hoe rehefa nangina dia hoe manana famarinana izy fa misy fotoana itenenana androany ary zay ny azavaiko ny malagasy androany tsy misy niza afaka miteny ka tingy volany dadabe anay sy bebe anay io hatrany amin'ny prétenant reto mbola ampitaiko anareo be da be ny zareo rehetrarehetra mpitondro reo tsoko Dubai io satria fa fananany eo satria tretiny hoe tsy maninona io fa misy farany zavadrehetra Dubai misy lalàna ary zay ny zavatra anankiray itenenako an'ireo malagasy atompo prétenant tomponantoko akoa nareo satria misoratra aminareo reo zavatra reo ary be da be izy lasany reo ministra misy be da be reo ministra reo manana trano any ny aza dinitsika dia ny samfinina malagasy tsy haiko na mbola samfinina ny anaran'ilay eto Madagasikara tamin'ny tsy tadidiko ny anaran'ilay DG iny a efa nanao fifanarahana contre le blanchiment et contre la corruption any Madagasikara ny banque centrale ny Dubai sy ny Madagasikara ny dikan'izay afaka malalaka tsara ny fanenjehana any zay vola rehetrarehetra makany Dubai io tsy mijalona politicien rery fa hatramin'ny reto mpandraraha zay tena manimba ny firenena eto fantatrareo zany ny karana ny sinoa ny vazaha za tsy miteny izy rehetra fa ny anahy fantatro zay rehetrarehetra manao resaka fuite de capitaux trafic financière dia tsy maintsy miverina amin'ny malagasy ny vola azony rado Rafalimanina antoka ary ve zany fa tena ijoro zany samifiny zany olona eo ambany fifehezany andro rajoelona daholo ny mifehny samifininy ministerin'ny fitsarana rafitra marobe mivondrona ao amin'le hoe rafitra miady amin'ny kolokolo misy ny PAC misy ny Bianco misy ny Aray zao le izy efa raha tadidiny monsieur Michel tamin'ny nalao conférence de presse rehefa nilatsaka ty vao tonga teto Madagasikara dia niteny hoe manana didina reo Bianco ny OPJ ny resaka manao ny ankety ny ady amin'ny kolikoly fa io efa niresahako tamin'ny 2018 raha tadidinareo mirahala tsara rehefa nitambatra zay tao amin'ny Braonceni dia natao tamin'ny live TVM dia teo daholo ny candidat rehetra isy Singaravalomana ny Andry Rajoelina Singaravalomana eny tsy nanatrika an'io fivirina io dia zany teny tamin'ny le BN sans finance Bianco sy le commission financière amin'ny CENI teny directa hoe tandremo fivarotra tandrazany ry olombelona reo ny zavatra anankiray dia zao marina ny teninao hoe voafehiny zareo reo olombelona reo fa rafitra io zay ny le teneniko hoe tsy mbola maika be tsika ny androany aloha ny tonga dia osoloana rapitso maraina ny rafitra fa le olombelona mihitsy iza mitantana le Bianco iza mitantana le Sanfiny iza mitantana le Iray tsy tokony dikany atao hoe Bianco de bureau indépendant zany hoe tokony tsy maleo teny fihinana ataon'ny Rado Rafalimanana avy any ivelany ano mitory fa tsy eto ny fitoriana dia any ivelany ary any ivelany ny avocat any ivelany tsy mandany fotoana amina resaka hoe zavatra kely fa nalaina daholo ny dossier rehetra hatramin'ny 2009 hatramin'ny androany dia jerena daholo ny taratasy rehetrarehetra momba ny zareo reo
ary zay mitory any am'zareo frantsay mitory any zareo any amin'ny frantsay fa ny fanjakana tsy maintsy efa misy any efa préparé ety satria citoyen français le olombelona anankiray Iandro Rajol amin'ny maha citoyen français anazy a dia nipetraka any amkoa ny plainte io zany zay firenena efa fantatra efa mety tsoandro olombelona reo dia tsy maintsy nametrahana plainte daholo na hatrany Corée du Nord ary izy nitsoka dia mipetraka any ny plainte ny filoha frantsay io maly mbola niteny a ny filoha Emmanuel Macron raha nanontaniany mpanao gazety a mahakasika ny zava-misy eto Madagasikara dia nanamafy izy hoe mivereny anareo amin'ny ordre constitutionnel fa efa nahazo any Madagasikara nitrangasala amin'izao ka raha miziriziry zany ao anatin'le fitakiny hoe miala Rajoelina sy ny sisa dia ny vahoaka malagasy indray no sahirana ahoana no fandraisanao any ny teniny Emmanuel Macron dika fandrahonana ihany koa ve iny izy mitambatra ny zavatra tsapako a ary tsekeny saiko hamamalagasy a dia tsy mety amiko le tenen'ilay président France satria tsika malagasy moa zany vao zanaka enimpolo taona dia ny sarobakolo foana napetrany teto diso izy diso président frantsay ary tsara fantatrareo a ametraka lettre officielle ny fikambanana fanamaolona angataka fanazavana satria manao ny ingérence ny frantsay efa ingérence nataon'ny frantsay tamin'ny 2009 a tamin'ny fanaovana coup d'état zay nirahany tamin'ny président Andro Rajolo ihany zao moa androany le président frantsa tamin'izany Nicolas Sarkozy en 20 octobre izy ny andihiditra any amin'ny fonja mbola tsy dossier Madagasikara io sady dio fa izy ao anatin'ny dossier Madagasikara mbola mandeha my plainte Nicolas Sarkozy noho ny ingérence amin'ny resaka coup d'état teto Madagasikara androany hitanareo tsara ny fidiran'iny roplanina maramila frantsay naka ny le citoyen français Andro Rajol ingérence tena fotana mahafaty reny satria atao anatin'ny territoire malgasy misy souveraineté ty fireneny ty fatelo maraina rehefa mivory tany Egypte le président frantsay a dia miteny izy maraina hoe rehefa nanontaniany mpanao gazety izy hoe fantatrao ve zany resaka exfiltration nataon'ny frantsay zany toy izy hoe tsy mahalala an'izany tapitra le fivoriana indresahanao iny ny teneniny hoe mila manaja ordre constitutionnel zao ny zavatra teneniko atsika voalohany aloha maranako an'le frantsay a za tsy d'accord okzay ny ingérence ny ny frantsay eto amin'ity firenena fa sao de le Madagasikara mihitsy mila ny frantsay izy miteny anao an'izany ianao ve zao mila frantsay fantaniko ianao ve zao mila frantsay fantatritsika tsara fa toe-karena malagasy zany marefo tsy maintsy mila ny avy any felany tsia so hitodika any amin'ny arabo ihany koa ny rahamanana tonga dia teneko tolo hoe tsia ny antony dia zao Madagasikara te hiteny any zavatra rehefa avy eo vao teny resaka an'izay fa aloha iverenako kely aloha le resaka ingérence ny frantsay zao ny zavatra anankiray ny frantsay tsara fantatritsika fa any Afrika voaroka daholy a ny firenena afrikanina dia mandroka ny frantsay Madagasikara rery a satria citoyen français le président zay roa eto tany ange tsara fantatrareo a fa président eto tany dia misy frantsay anankiroa président Frantsa dia président Madagasikara dia nitanjony zareo a eritreritran'ireo rehetrarehetra efa voaroka tany Afrika tany izy a dia eritreritry eto Madagasikara tsy tompoko raha izay teny ianao hoe Madagasikara mila ny Frantsa tsy mila ny Frantsa raha ohatra koatr'izay ingérence zay ny ilainy ny zavatra tokony marina fa misy rango-poy resaka hoe fiarahana hatramin'izay Frantsa sy Madagasikara na dia androany ary mbola tsy mireconnaître ny génocide nataony tamin'ny MDRM 1947 ary mbola tsy nanao réparation ny fantsakana frantsay dia ny zavatra teneniko anareo dia zavatra tsotra tsy ilay malagasy izy raha ohatra ka mbola resaka fanaovana sofifra fiteny azy na atao hoe seconde zone na malagasy firenena manana fiandriana ny Madagasikara fa tsy maintsy frantsay Dubai nga nila vazaha
Dubai zany anye mbola l'an 2000 mbola mahantra nontolo iary kanefany maniny izy tafita androany tsy mihindrana vola amin'ny banque mondiale izy tsy mihindrana vola amin'ny FMI izy tsy misy pétrole ny Dubai fa ny Dubai noho ny finiavany atao hoe patriotisme ohatra ny Vietnam potiky ny guerre potiky ny colonisation mba mijerevanareo internet raha tsy nakany fa mivoatra za Vietnam zany satria nahoana patriotisme nitondrany azy ary zay ny anisan'ny nanesako nanekeko ny fanasany capitaine Ibrahim Traoré nakany Burkina Faso satria misy ny asako voalohany rehefa niasa tamin'ny zavatra nataoko tamin'ny za mbola 20 taona dia tany Burkina Faso tany Agadougou dia lasa manampy azy ary tany natsapako zany atao hoe fiverenana andoharano zay voiziko eto amin'ity vatoeka eto Madagasikara satria vatoeka ange oentin'ny Burkina Faso io rafitra avy any amin'ny fokon'olona satria misy tatary io tamin'ny Thomas Sankara présidence Thomas Sankara nianatra tany Antsirabe no nahita ny fampirarana niaraka tamin'ilay atao hoe satam-pirenena any MDRM zay fitiavan-tanindrazana colonel Ratsimandrava niara-maty moa izy mirahalahy io programme io no entin'ny Ibrahim Traoré ao Burkina Faso tsotra be ny nataony 98% ny économie an'le Burkina Faso monopolisen'ny frantsay androany rehefa tonga izy natsony fotsiny frantsay soanareo manaja an'ny ferrana sy ny tombotsoany many Burkina be soanareo mandeha mody zara raha misy ngambany 1% sisany orinasa vazana orinasa frantsay nandray valizy daholo sanctionné io firenena io tiako resahana zany hoe nitapahan'ny ranzotory zao miteny anareo mpanao gazety nareo mirahalahy mandraisa avion dana makamy Burkina Faso verina amiloniny Burkina Faso zay ny teny filoham-pirenena omaly ariva hoe raha voambola mitoy zao dia ho voasazy indray isika dia eviny zay andra mivoaka malagasy satria zay raha mpiasan'ny vazaha izy normal be izy raha miteny an'izay zao teneniko anareo raha ohatra ka hatramin'izay tadidinareo tsara fa ny atao hoe fahaleovan-tena tsy miankina mitrosa ary vo tsy eken'ny saiko le hoe rehefa misy tsy maintsy mitrosa amin'ny banque mondiale sy ny FMI reo nge alohan'ny atao hoe banque mondiale dia banque izy za olona nisy mikirakira finance era-tany banque izy mampalahelo eto amin'ity firenena ity surtout aty Afrika ny Frantsa nge zao mindram-bola amin'ny banque mondiale fa zao izy mihindrana dia ohatra mindram-bola amin'ny banque fa tsisy mpiasa amin'ny banque mondiale maneho baiko izy ina ny ampiasaina le vola ianao zao ve indram-bola any amin'ny banque mihindrana vola ianao ividanana automobile dia aveo le directeur amin'ny banque miteny hoe marque Renault ny vidinao na marque Peugeot ny azonao vidina zany ny atao hoe banque mondiale za tsy io une banque izy manana ny tetikasana izy ny any zavatra tsotra kely anankiray androany diso tanteraka le miteny hoe tapaka rehefa tapaka amin'ny famatsiana amin'ny vola eto amin'ny Madagasikara avy any velany dia tsisy zavatra mandeha eto tsy mampandeha an'ilay izy tamin'ireny satria efa nisy niainantsika cyclique io niainantsika zany tamin'ny andron'ny président Ratsiraka niainantsika zany tamin'ny andron'ny président Zafy niainantsika zany tamin'ny tetezamita ny antony dia tsotra le olona mitondra eo amin'le firenena tsy manana an'le atao hoe connaissance na géopolitique et géoéconomique zany Dubai zany tsy mbola nindram-bola tamin'ny banque mondiale zany na ariary fa firenena rajoelona koa ngefa tena zany tamin'le izy mbola ilatsa satria tsy takany mialatsika tonga dia ahitsiko ianao hoe tsy takany le izy zay nge ny ilaina fianarany tsy adala ny olona manana doctorat izy nge tsara izy manana izy manko fantatro tsara ngizy fa ny olana mieno izy fa io mila takany izy moa miteny foana amin'ny vavao hoe tsy takatry ny ekipako non izy ny tsy mahatakatra zay ny anarana zay mahatonga ny hoe mila maka baccalauréat ianao dia mila maka ingénieura ianao dia mila maka doctorat ianao rehefa hitantana zavatra avo be satria ny relation financière sy azo atao ny atao hoe B2B zay le zavatra tenako angambanareo raha hitanareo za miaraka manohana ny Donald Trump satria nahoana satria ny azy ny philosophie oka zay le multilatéral ina ny atao hoe multilatéral amin'ny international hoe tsy maintsy miaraka amin'reto communauté international reto ho an'ny firenena ray tsy mila an'izany izy
ozy izy hoe mega mike amerika great again anazy iny satria président ny États-Unis izy fa ny azy sotra be samy nareo président firenenareo miezaka nareo a mitondra ny firenenareo a de manao B2B zany atao bilatéral afaka manao bilatéral tsika amin'ny Chine afaka manao bilatéral tsika amin'ny Russie afaka manao bilatéral tsika amin'ny Brésil afaka manao bilatéral tsika amin'ny États-Unis afaka manao bilatéral tsika amin'ireo firenena nordika any Europe fa tsy maintsy hoe tsy maintsy Frantsa hitanareo zavatra tena fotana mafaty za zao voaingana nanaraka an'izay ary anisany anankiray tena moa za hoe tsy maintsy hiverina Madagasikara inona ny zavatra mitranga naka vola amin'ny banque mondiale le fanjakana gasy a tsy haiko à peu près tsy haiko tsy fa tsy tadidiko lisy fa centaine de millions de dollars indramitsika ndrefa indramin'ny fanjakana gasy a dia indramin'ny zanakitsika de inona ny zavatra mitranga gérenina FDC UNICEF le vola nefa le vola trosaitsika de avy eo indray zany zareo le izy zany nefa rany a eto amintsika raha mindrana 100 millions de dollars baheurtsika ny zavatra mitranga de tsotra tsy hita masotsika malagasy le 1 dollar satria ny antony de zao vita rafitra rataratasy daholo io zavatra io fa tsy tena mipaika amin'ilay teteny zany rado rafalimanana hoe na tsy misy famatsina avy any velany zany io tsy maninona tia napaka an'le politika ny frantsay ihany koa ve zany fa tonga de valiko mitambatra zay valiteny zay politika frantsay aloha raha io politika entin'ny filoha frantsay am'izao fotoana io hoan'ny Madagasikara tsy mila an'io Madagasikara tonga de valiko mahitsy tsy mila an'io Madagasikara eto de mitodika mino fa tsy maintsy manaraka an'ity ny any amin'ny président le firenenao aloha misy Emmanuel Macron aloha reglena satria problema be any Frantsa androany ary zay ny teneniko ny vahoaka frantsay aiza koa nareo mametraka tena olona mpitondra fa tsy mety a raha ohatra ka mitsapatsapaka aty aminay raha izay te hitendrainao hoe le fanontanianao teo hoe tsy ilaina zany 12 taona no mipetrahako tany anina moa sy ty tany a Dubai ny ainako zany zavatra zany ary hitako ny fiangany Dubai tsisy resaka finoana tsisy resaka hoe volavaiza fa io a rehefa misy système le atao hoe bilatéral tsy ilaitsika zany bailleur zany ilaina izy androany satria zay ny rehefa membre ny Nations Unies ianao a dia manana le atao hoe quota amin'ny FMI banque mondiale fa tsy midika mihitsy zany hoe tsy maintsy ireo foana satria mananjotsika afaka manao bilatéral ohatra ny hoe zavatra anankiray zao irahako amin'ny Burkina Faso a miaraka amin'ny fond souverain omanina dia ny omanien mila produit coton hoan'ny makany avy any Burkina Faso de manao système de troc d'affaires international zany zavatra zany tsy fa tsy voatery hoe misy omanien mandeha makany Burkina Faso fa lizy accord bilatéral ny dikan'izay ny trosa iainantsika eto Madagasikara de tena hoe fictif ina le fictif tsisy dikany io jereo ny trosan'ny Frantsa ngefa presque 20 mihoatrany 20 000 milliards d'euros azonareo an-tsaina ve zany nefa ny trosan'ny Madagasikara tsy mihoatra ny 10 milliards de dollars ny dikan'izay raha samy anakarena ihany tsika aloha mbola manakarena noho ny Frantsa satria olona be bokatrosa zay le tiako amarinale amaranako an'le teny fanontanianareo teo de zao teny mahitsy ny azany tsotra verinandoha rano Madagasikara za tsy atea hoe ampanantena ny malagasy fa ny zavatra teneniko de zao na misy ary mivoana amin'ny resaka hoe sanction hoe ordre constitutionnel misy foana firenena misy foana institution financière tadidio fa feno institution financière eto Madagasikara eto tany afaka miara-miasa amin'ny Madagasikara ny arena amin'ny Madagasikara feno fa ny olana de lay olombelona mihitsy mitondra le Madagasikara ny posiny aloha fatana zay mampanakara zay le vola be mipetraka amin'ny banky any amin'zareo reo eto ange vao misy mpandraraha anankiray miditra de tonga de pena aloha zareo zay ny tsekena ary zay ny teneko anareo hoe ny famaliko madinitsy zany alolo miverina doharano raha ny tianareo fatarina ny hevitry ny rado rafalimanana na anticonstitutionnel io na constitutionnel
rehefa ny souveraine ny firenena dia mananjo izy aloha hoe ty malagasy samy malagasy aloha manidy varavarana raha ny hevitro idio mihitsy loha Madagasikara idio loha Madagasikara de mahitsitsika de mametraka hoe zao zany ny zavatra atao de rehefa aveo am'izay zay tsika vao miresaka am'izay miteny foana frantsay zao ohatra ny raisy koko ina le zavatra Irlande eto Antananarivo teleférika iza ny nangataka an'io ray zay faharoa iza ny financien'io fahatelo iza ny namena iza ny ndraikitra nanaovana alizy misy appel d'offre vi zavatra io de faharoa iza ny nanao financement frantsay de rehefa aveo izy trosa sa sy trosa zany de fa azo itorina ny frantsay sy izay fanjakana teto satria nahoana zavatra tsy ekeny tsy fangatahany malagasy fa evitrevitra ilay président ny république fotsiny teto zay olony any ny tonga de hoe anao an'izao zay ny mampatonga ana miteny hoe okzay ary zay mahatonga andro tanora reo miteny hoe okzay ny tiako atongavana zany de zao hoe tsy disoko tanteraka lay miteny hoe tsy maintsy mila raha efa hiara iasa nisy fotoana niara-niaraka tamin'ny mananamana frantsay maro mpitondra fansakana ary efa niteny 2011 nresaka tamin'ny mpitondra fansakana tany nyteny hoe raha tena tianareo hiara iasa Madagasikara de andao aloha anaovanareo fondation ny relation antsika inona ny fondation voalohany aloha mba isindrankipoy ninninona resaha frantsay ny malagasy de atao anaty fony mifona aloha nareo faharoa mametrahanareo inona ny indemnité ampenareo amin'ny malagasy zay nyvononareo ohatran'ny ompy teto fahatelo mila apetraka tsara ny fiaramiasa fa tsy mety ty système France Afrique ty ohatra zany nataony Ibrahim Traoré fakoma tamin'ny herinandro zay mbola mifampiresaka nareo raha mandinika indrosa izy tao anatin'ny herinandro nyresaka momba Madagasikara satria zava-dehibe aminazy Traoré nge tonga de nitodika tany amin'ny Rosia tonga de nakany amin'ny safidy an'izay azadiny amindroany ianao rehefa zay le teneko hoe mba mandehana ny Burkina Faso tsy Russie rera miaraka amin'ny Burkina Faso firenena rehetrarehetra miaraka amin'ny Burkina Faso zao na le frantsay efa niasorona miezaka be mandefa prétenant hiasa fa olona nianatra nge zao ny olona mitondra fa tsy le olona hoe tia ny valise de tonga de hoe oui monsieur zay ny mampitonga ny tsy mitovy ary zay ny mahatonga ny hoe misy afaka raisina daholo afaka miara-miasa amin'ny Sinoa afaka miara-miasa amin'ny Malaisie afaka miara-miasa amin'ny États-Unis afaka miara-miasa amin'ny Allemagne sy ny Italie fa tsy voatery foana hoe tsy maintsy Frantsa satria zay le problema fanjanahana ara-tsaina nahazotsika malagasy leva am'le hoe politika ifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany ny rado rafahalomanana mpandrarah pahitokarina ihany koa ianao ahoana zany ny fehizatsika reto arena ambanin'ny tany arena anaty rano anaty aly reto iarana miasa amin'ny anivelany rehefa tsy vitatsika ianao mitrandraka azy politika toy ny ahoana ny tokony ho atao zany aloha tonga de ahitsy kely le izy de am'izay mahitsy amin'ny mpijery tsy ho eo an-tsaitsika mihitsy aloha hoe tsy vitatsika tsy manana fahafahana de tsy ho eo an-tsaina koa zay hoe tsy manana tsy namena fahafahantsika hitrandraka an'izy satria ny kody rehetrarehetra ohatra hoe kody mine ny resahanao frantsay ny ao ambadika nanao an'izany teto de le malagasy satria mibanky eto Madagasikara presque frantsay daholo de tsy manana accès ny malagasy zao zavatra teneniko anareo tsotra be ohatry ny any Burkina Faso zay ny janonako elaela niaraka tamin'ny rahalahy Ibrahim Traoré tany ary isorako azy zasy satria izy nanasa anakany ny ao Burkina Faso le plus grande mine d'or any Afrique de ao Burkina Faso frantsay ny tantana zany napodiny zareo izy tamin'ny foaingana modinareo nationalisé ny la izy zao tsika miteny zao Burkina Faso manana stock na 50 tonnes d'or am'izao tsika miteny zao mitombo isam-bolana io tsika tongavana de tsotra zay le atao hoe zay io takiny GNZ io ny GNZ tanke zavatra génération digitale le malala ny zavatra miaingany any ivelany ny dikan'izay de zao ny areny eto amin'ity fireneny ity aloha de ny malagasy ihany aloha
no toko mitrandraka azy mety itentsika hoe nareo ve zany de iady ny olantsika de nosika nefa nanao azany taloha e solima odema de ina ny olana raha rehetrarehetra reny fa tsy mila verina zany tsika mbola sao non zay le mbola veriko any raha misy olombelona ka tena niady raha tsy nanao kolikoly ka mipetraka ny atao hoe tena hoe manana ny atao fotom-pisainana tena hoe patriotisme miteny anareo zany ny any Dubai ary zany ny fanindriko ndray andro rehefa ny rado Rafalimanana mitondra Madagasikara mila verina malagasy daholo aloha ny secteur stratégique anty firenenty zany hoe nisy ohatran'ireny Solima reny ohatran'ireny Hermady reny hitanao zao androany ianao Hermady marina fa hoe mbola mifanjakana le Madagascar Airlines fa io nge fa tsy malagasy manapaka an'io e vazava frantsay tsy fantatro io ny apetrany ao jirama ohatran'izay koa zavatra déguisé daholo de potehany zareo le izy de avy eo am'izay izy efa mieritreritra ny vidy misy olona efa arrangement zay le teneniko hoe misy resaka mafia eto Madagasikara ary zay tsy ekeko tsony ny amaliko an'le teny amaranako kely an'le teninao zany le hoe ahoana zany ny anaovana andreo arendreo malagasy any ameko anareo ny stratégie natongavany Dubai ohatran'izao le Dubai ny désert mpiandro omby mpiandro osy zay ny Dubaien fa tsy mahay resaka finance izy tsy mahay manoratra sy teny na mamaky korana ary tsy hainy mamaky teny zany tiako resahana fa inona nataony andao izy izy ampianarina ny tanoany zanaka tena velany aloha vahiny nanao nametraka ny développé teo fa rehefa navelan'izay le zanany am'izay fa rehefa miverina avy any amin'ny université kisaka daholo ohatran'ny androany zao Carrefour monopole ny distribution any amin'ny Middle East any amin'ny ino moa Moyen-Orient de ina zavatra mitranga efa manomboka hainy zareo am'izay le manao distribution nanangana am'izay zao de roana tsikelikely am'izay le Carrefour ny tika tongavana de zao nipetsaka ny mahasamy hafatsika amin'ny afrikanina sy ny arabo de tsika malagasy be da be ny ankizy mianatra ary ireo mpianatra ireo no entina andrafitra hitantana ianao miteny to hoe Solima Hermady Odima Sevima rehetrarehetra fa ny zavatra teneniko anareo de zao raha olona manam-pahaizana no mitondra an'ireny ka tsy olona anatin'ny kolikoly aza ny amfantatra nge tsy hay Christian nge de Jean Solima tao aiza le rangazo zay ny tiako resana ali olombelona entre parenthèse ny torina koa izy ina entre parenthèse non ny any fitorina aloha ny ana de olona roa mamy Ravatomanga sy Andro Rajoelina afaka toizanao de rehefa ny tsy Christian raha tafiditra anatin'ny zay dossier rehetrarehetra satria io nge tsotra be le fitorina noho le vola hita mipetraka fa tsy hoe toritorina fotsiny ny olona misy vola amina $1,000,000 eto misy zao $1,000,000 eto de io no afahana mijery azy amaranako tenan'le teny teo fotsiny de zao hoe hitanareo hiditra resaka spirituel kely iny zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity de nohontsika malagasy very repère rehefa tao anatin'izay fanjanahantany sy ny apres amin'ny fanjanahantany tsika de narirarira daholo ny momba ny sotoavina malagasy de ny zavatra mitranga de zao adina resaka atim-panahy fireneny ity za scientifique za olona manana polytechnicien intelligence artificielle fa nefa ny zavatra tsapako eto de tena miainga amina zavatra tena tsy maizina le firenena androany de mahatsapa fa fifoazana ny ilainy eto amin'ity fireneny ity ary zany ny mahatonga manoana ny GNZ hoe ndao ifo hiaraka amin'ireo tanora ireo ary ireo tanora ireo no apatsiahantsika lehibe androany ny zavatra mbola pitaiko de tsotra tsy hoe resaka mamaly faty eo averiko any hitako ny kabariny Andro Rajoelina maly hoe alao tsy mamaly faty zao zay Christian za tsy mamaly faty raha namaly faty zavatra hafa tsy mipetraka tany Dubai ianao fa no mifanajako amin'ny Madagasikara satria anao président en république tena velo ianao mipetraka any fa azo atao no manenjika anao fa androany tsy noho ny rado Rafalimanana na hoe mifampigavigavy teo foana tsika amin'ny rahalahy fa ny zavatra androany de ny vola amin'ny malagasy mila miverina ary eto teny aminareo malagasy hoe reo fananany zareo rehetrarehetra Madagasikara reo aza robaina fa rehefa tsonga amin'ny ray andro
tondra fanjakantsika dia averina malagasy ireo zavatra rehetrarehetra eo amelomatsika an'ity Madagasikara ty. Efa maraparana azy tsika inona no everinao zany fa solution vaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto Madagasikara zao. Neny akanjany 3 Mey miantsoantso miala Andriamatoa Andry Rajoelina. Andriamatoa Andry Rajoelina araka le nitenenao teo mbola nikabary, mbola izy aloha zany ny filoham-pirenena. Ny eo amin'ny tafika efa hitantsika daholo ireo karazana mouvement sy fihetsiketsehana samy hafa ireo ny eny amin'ny Assemblée nationale raha vaovao dia niravany filoham-pirenena ihany koa izay anteny miera-pirenena zay. Inona no vaolana na solution omeny Rado Rafalimanana afahantsika mivoaka zany amin'izao atao hoe crise zao sy ametrahana le hoe rafitra sy fitantanana vaovao eto Madagasikara. Anapiko an'izay fantanin'ny Toko Benjamin zay andray anjara amin'izay fifidianana ho avy eo ve ny Rado Rafalimanana na firy volana na firy taona aorian'le hoe fandaminana eto amin'ny firenena. Okay, ny zava-rehetra tsy maintsy misy vahaolana ary savorovoro kilatona hoy izay fomba fiteny malagasy dia zavatra tsapa aloha androany dia tena mikorotana tanterakitsika. Fa ny vahaolana avy aty amiko dia anankitelo mifandraiky. Voalohany aloha amiko Andry Rajoelina tsy tokony eo intsony. Zay aloha anankiray efa tsy eo koa izy. Na inona lalàna mipetraka efa nanao fuite à l'avant izy efa nitsoka izy ary faharoa nisy ingérence niaraka tamina firenena izy zay ny mahatonga anay apitaiko anareo eto zany hoentiko eny amin'ny 13 Mey tenako dia ndihidina eny amin'ny 13 Mey dia hitondra ny lettre taratasy tsy fanekeko ny ingérence ataon'ny frantsay eto amin'ity firenena ity zay rahany tsy kombakomba amin'ny Andry Rajoelina ary izy satria roplanina maramila frantsay ny nakasy teto zany ny atao hoe trahison. Dikan'izay zany aloha dia Andry Rajoelina aloha na inona resahany dia tsy tokony filohan'ny repoblika intsony izy. Zay aloha anankiray. Faharoa ahora ny atongavana an'izay inona ny tokony atao dia tokony isy gouvernement farave aingany. Io tsy misy resaka hoe inona fa militaro civil. Satria consensus zany fa militaro civil sa hoe mbola ho avy amin'izay fa militaro civil aloha tokony hipetraka eto. Militaro civil zay misy ny maramila satria nony izareo tsy hoe kory hoe inona ny ilay maninona tsy maintsy asiana maramila fa maramila koa feno manampahaizana dia mila mamerina kely tsika discipline satria amin'izao tsika miteny zao tsisy olona tsony lasa ntsokany ny andafy daholo za zao vao malina na eno hoe na ministre finance teo ary lasa malina tre avion. Ny zavatra tiako atongavana zany dia mila discipline fa ny civil dia tsoako le teny hoe technocrate fa mila olona right person in the right place tsika zany hoe olona tena avanana le secteur. Izy manendry amin'ny prime ministre. Ny prime ministre dia tokony apetraka io le teneniko hoe misy an'ireo tanora ireo eto amin'izay za tsy mampiditra ny GNZ ho politika fa ny tanora zany manakabara raha izay alohanao kroy raha izay. Faharoa rehefa tena mipetraka zay le atao hoe consensus eo amin'izay le mot consensuel ny teneninao teo le misy consensus ny consensus tsy eken'ny saiko dia le consensus politique satria le consensus politique dia ohatrany hoe tsy maintsy hifanarahana dia zaraseza foana. Fa eto dia mitodika amin'ny tena manam-panahy sy manam-pahaizana ndolo arenina le Madagasikara. Io zany zavatra anankiray tsy misy tsony hoe kalolo kotanay na kotany zao fa lizy aloha mbola raky ny teneniko faharoa tsy maintsy aloha manao conclave amin'ny politika. Ny mpanao politika rehetrarehetra hitanareo ngambany anareo re mpanao politika le be teo amin'ny 13 Mey tsy nekeny ZZ nareo. Ny antony dia tsotra nareo efa teo reo efa teo foana dia zay ny mampatonga ana amin'ny teny hoe asiana consensus zany asiana conclave ho an'ireo mpanao politika rehetrarehetra dia ny gouvernement teto tonga dia gouvernement andrafitra zavatra telo ny tsy maintsy ataony. Voalohany aloha dia izy zany hiprépare an'le atao za tsy tia an'le teny hoe transition
fa ametraka aloha voalohany indrindra ny famerena aingana be resaka ekônomia satria ny toekarena zany a ny olana le olana am'izao satria lasa ohatrany hoe mijanona daoly aloha zavatra atao rehetra eto Madagasikara nefa raha vao tsisy vola miditra tsika na karama-panjakana ry voaloha de ny toeka misy zany aloha ndraikitraingana be aloha provisoire zany ny atao hoe ohatrany atao hoe plan Marshall io zany tsy resaka programa hoe daonao ianao ve tsy mieritreritra hoe ny lalam-panorenana manahoana le raha-pifidianana zay rehefa vita zay atao amin'ny conclave de en parallèle zany ny fanjakana mandeha de ny conclave mandeha de mamoaka lalam-panorenana vaovao tsika zany resanao zany tsisy Andry Rajoelina tsisy filoham-pirenena zany eto efa tamin'ny tempo vao nanomboka ty émission ty de niteny anao hoe zany Andry Rajoelina zany tsy tokony ao anaty kadso satria izy ny olana ty zao zavatra antrano raha nalefa malalaka nge lay ino moa izy ty lay le fitakin'ny tanora jereo zao ny eny amin'ny 13 mai tsisy maninona tsisy mandroba raha nalefa nalalaka io tsisy naninona anazy na izy rehefa nandefasako WhatsApp hoe alao alalaka fa azo anaovana répression faliana ianao sa izy tsy mamaly satria zay le teneniko izy tsy mamaly anjara am'le fifidianana ihany ve zany aorin'le fanovana zay mitakina zao aloha androany aloha tsika zay zany mba ampianariko ny panneau politique malagasy aza maikinareo zay mampatonga ny tseken'ny geny zay da zareo rehefa mikabary eo amin'ny 13 mai satria ny olana de zao ny zareo kajy politique za mbola tsy tia resaka kajy politique satria za rehefa nitery za mbola sitaka politique fa ny aloha fanarenana amin'ny Madagasikara zao de zao inona ny zavatra mahana amin'ny problema Madagasikara zao zara ny firenena matanjaka mikorota amin'ny Madagasikara de am'izay rehefa ianao ohatrany hoe miady mivady rehefa miady mivady ianao de mikorotana ianao de tsy miasa rangahy tsy miasa ramatoa de nona de lay tonga am'izay le vadikelyn'le ramatoa le rangana le ramatoa ino mame vola zay ny zavatra enatsika zao mila ny atao hoe fandavatena ny rehetra anatin'ny atao hoe patriotisme fitiavana Madagasikara zay zany ny zavatra anankiray ka ny amaliko anao hoe am'resaka le aloaloha fitaina aloha reo zavatra ataotsika reo de tonga am'izay rehefa tena tafapetraka ny atao hoe satam-pirenena eto averiko tsara misy satam-pirenena netiny même DRM zay zaka amin'ny frantsay ary io satam-pirenena io lasa vaty hoeka fa rehefa tena tafapetraka sy mipetraka io fotsiny io izy io ny atao hoe teny miakamidina ny zavatra iainantsika hatramin'izay hatramin'ny fanjanatany hatramin'ny androany ataon'ny Rajoelina dia teny midina zay eritreriny ihany ny atao asiana terrain synthétique any akandreo asiana zao ary asiana zao reo za zao vao nijery le vidéo hoe manao inventaire maramila ny Palais Diavolo gaga mahita le moto de mifona fa ataoko teny mahitsy azo ohatrany kilalao anankizy le izy satria zany lasa caprice le président no zavatra atao eto fa misy tek miainga avany fotony enoy ny fokon'olona io tsy resaka rafitra fotsiny fa resaka toe-tsaina faranantsika ny fandarana satria fa mandeha ny fotoana asa ino no azonao amezana azy na misy afatra ihany ko tianao petraka indrindrandrindra am'izao zava-misy zavatra tsotra ny afatra apataiko an'ny malagasy de zao mila mijorotsika masa manova ny fitatanana amin'ny Madagasikara ary mila mijorotsika masa mijery ny hoavin'ireo taranak'ireo ary zay mbola isitomako ny sainy tsireretra na ny any amin'ny maramilo na ny any amin'ny mpitondra fivavahana na ny any amin'ireo ray aman-dreniny tany na iza ny Rado Rafalimanana dia tea miteny atsika rehetrarehetra hoe ndao ametraka an'ireo lamireo sina conclave de sina gouvernement tsy misy politicien fa tena amerina vetivetingana aloha lay atao hoe firafitry ny fanjakana malagasy de manomana an'ireo rafitr'ireo ary ny fahatelo de zao idiolo Madagasikara aza manaiky tsy atenitenenina tsy zay président de république avy nivelany ihany ka miteny hoe misy problème eto mialatsiny satria izy tonga de mahintsintsy de itsiko izy satria iza moa izy ianao e tsy makan'le manao ingérence an'le firenenao ny firenen'olona de ianao indray ny mamelesino an'le olona tsy mety tsony mety le ray aman-drenina sy le zokinay sy mety ry zareo mitondra eto ny azonareo baikonina amin'ny frantsay
za androany a tsy manaiky tsony a ary zay nitenenako any tanora malagasy rehetrarehetra tsia nanao Burkina Faso dia zoatsika koa manao an'izay zay ny zavatra anankiray mitodika manokana koa amin'ny maramily indrindrindra nareo rahalahy ao amin'ny kapisaty fotoanan'izao ijoroantsika ijoroana ao anatin'ny fitondrana ny anjara birikitsika malagasy tsy akory politika ny ilainy tsy akory resaka hoe misy heretsy de andeo izara zesy non maramily nareo ndao arafitra fotsiny misy zay tsy maisy bika tsy mahay fatabary ny resaka international aza mananareo tsika madame mazany be da be malagasy mavita an'izany ohatran'izany koa ianareo atao mpailalana tsy vitany hoe aka mena ambany mena mijoroanareo andao ampiarina ny tantandalana fotoanan'izao mifo tsirairay avy tsika miaraka mitondra ny atao hoe malagasy Madagasikara malagasy aza manaiky ampitahorina hoe karaha veloma tompoko samotain'Andriamanitra tsika